raha ny zava-misy eny anivon'ny lapan'ny anteny miram-pirenena indray kosa no asiteny dia miato aloha ny asa ao anatin'izany lapa izany mandra-pisin'ny fampitana mivantana amin'ny aina manjerim-panjakana ny dinika eo amin'ny gouvernemanta sy ireto parlementa ireto. Araka izany dia tsy misy ihany koa ny volavolan-dalàna avy amin'ny gouvernemanta izay tonga ao anivon'ny lapana Tsimbazaza amin'izao fotoan'izao. Fanazavana ny zavatra tianay atao amin'ny assemblée nationale dia nandritra n'igny le fanaovana déchéance ny filoham-pirenena igny dia nitetin'ireo hainao manjery mpanjakana na RNM zany na TVM zany na ireo hainao manjery privé ireo ministra sady magnaratsy anay député no mitondra fanazavana diso zay fantatry Madagasikara ray manontolo zay indrindra fa agny amin'ny faritany. Dia nanao interpellation zahay zany sady ao anatin'ny fanaovanareo gazety koa dia manao an'izay hoe tokony misy ny droit de réponse dia mangataka hay zany mi-interpeller an'ireo ministra sasany zay nanao an'igny fitenenany regny aty aminay ity dia atao mivantana koa agny amin'ny RNM sy TVM zany ny fanazavana koa mamaly ny zavatra diso ndrasandreo sady mamaly ny antony anafokafokandreo anay ny antony anaratsiana raha député zay zany ny tena dikan'le interpellation zany. Ka rehefa mandalo moa zareo zany dia tsy raisinay hatram'izao satria zany tsy miaraka amindreo avy agny ireo mpiasan'ny TVM sy ny RNM handefa mivantana ny valiteny ataonay koa an'iregny gouvernemanta nagnaratsy sy ny tevatevanay tamin'ny hainao manjery mpanjakana regny.